Araka ny nampanantenainy dia mpianatra telo avy amin'ny fianakaviana sahirana ao Akady fotsy ao amboribory tany fahatelo no iantohany fikambanana Miranandro ny saram-pianarany ao anatin'ny 3 volana faharoa. Andao raha antsika vetrany ny fanazavana amin'ny fanandrify amin'izay. Ny tolakandro teo no natolotry ny fikambanana Miranandro ny taratasy mbola iantohana ny saram-pianaran'ny mpianatra telo avy amin'ny fianakaviana sahirana monina ao Akady fotsy mandritry ny ity 3 volana faharoa ity. Lohandrina zany dia amin'izao fahatongavan'ny taona vaovao zao zany dia eto zahay fikambanana Miranandro izay tareny Andriamatoa le Bongatsofera Andriambelo i Bato araky ny fampahalantenana izay nataony taminy hoe ny fampielezan-kevitra ireny zany dia anafinany be ireo mpianatra izay tena sahirana tao anatin'ny firaisana fahatelo dia tonga ny teny izay mena tazona teny mena foana moa zany Andriamatoa Bato miaraka amin'ny fikambanana Miranandro dia manolotra n'ilay fanampiana ho an'ireo le sekoly amin'ny ankizy anankiroa ao amin'ny sekoly misy anareo amin'ny lycée privé Ranaivosoa sy le ankizy anankiray ao amin'ny collège Arkady. Ny télé général ny lycée Ranaivosoa no nisolotenan'ny mpianatra roa avy amin'izany lycée andraketana izany izay anisan'ireo mpianatra nisitraka ny fanomezana avy amin'ny fikambanana Miranandro. Izy ihany koa no nitondra ny teny fisaorana avy amin'ireo mpianatra telo. Tena mainto tena lycée Ranaivosoa sy nazay Stella mandray ny tena izay manomelo Bato eny sitraka eto matory ho an'ny mpianatra zao ary mihirarina dia mba ho betsaka ny olona tahaka anao mijery madinika sahirana dia soatra betsaka indrindra teo. Avy amin'ny fianakaviana sahirana izy Stella ary efa nisy fotoana voatery nijanona nianatra mihitsy. Nisy hatrana nefa ireo malala tanàna nampy azy nahafahany nanao ny fianarany indray. 17 taona izy Stella ankehitriny mianatra eny amin'ny Arkady Antanimena voalohany kilasy famaranana. Ny faniriany raha ny voalazany dia ny mba ho lasa dokotera.